atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Talata mainty tao Apediamby. Tantara nosoratan'ny Kalomba. Mpilalao tantara. Iravo. Ny Volatina Rajoelso. Sineze. Faly ary Fedrobel. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sara no Arvondy. Talata mainty tao Apediamby. Tantara no totosainy manivotra. Yarnala. Fa zao koa ve dia mbola matory any? Mifoaza amin'izay fa tsy vola toraka ambaravarakely akory ny volako anakaramananao ato a. Maraina tokoa ity ny andro. Tafafoa alohako madame Raserakzy Dombelska. Fa inona ihany ny ataonao eo e? Maika hiasa ny ratseme. Avy madama. Sola kanto dia tonga any. Fa inona foana izany sabataba vao maraina ato izany Rasera a? Tsy misy atoriana mihitsy. Ka ty vendram-bavinao ty manata-bavy eoko. Hatramin'izao dia mbola tsy mahalala fo ihany. Ka tsy hainao ihany ve ny nampaniraka andrasamiaka olona avy any ambanivohitra e? Io safidy tany. Ampianaro aloha izy ny mahakasika ny ataony. Dia mandray ny fanapahan-kevitra ianao orin'izay. Tena vendrana ohatran'ilay rasamy ihany ny olona netiny avy any. Tamba mivoatra ohatranazy ihany moko. Izany mba fiteny tiramatoty. Tamba mivoatra e. Sady manambany olona tsy soatran'izany. Tora samy koa ny ka tena napidikizo atato mihitsy. Manahoana madama Siramse? Miala tsiny fa tara fifoazana kely. Manahoana ianao e? Dia azo atao fanao zao fa tsy mifanaraka tsika. Mazava aminao ve zany? Eny Ramse a. Dia ifanarahana tsara dia neto masina eto a. Miala amin'ny karamanao raha mbola misy ny adotsona. Tsy amerina ohatran'izao tsony a. Ka ahoana ny hevitro ny mahakasika an'izany a? Izay tena hevitry indriambara fa tsy lozana modimodikodina eo e. Eny re tonko. Manaiky an'izany a. Ary mbola mamerina amin'ny fialatsiny re ry izy mivady a. Tsy ny fialatsinao korinina fa aza verina tsony ny manaraka e. Olon-dehibe mifanaraka izao tsika. Ny orany a. Tena vidiana lafo mihitsy. Vidiana lafo. Ary mandehana amin'izay ampiretiny hafa eo dia lozana miana any eo. Efa sady tara fifoazana mbola mitara hidretra ihany. Eny ary iloza kely ara aloha nareo ry madama Siramse a. Dia mba ataovy tsara ny asa raha tsy voateny sy voatabataba ohatr'izao foana e. Tovavy tena tsy mivoatra mihitsy. Tambany voatra mihitsy. Ohatra misy mampaneno soneriny izany. Aleo aloha tsy jereko ka. Arnala, manahoana ianao? Mana ihany ve ny zanako sa ta hiverina any Apediamby? Tora samy, manahoana ianao? Salama tsara. Tena tsy tamana e. Tafiditra kizo mihitsy na le fanao taty dadatoka. Na aleo kiano namboly tany ambanivohitra raha ohatran'izao. Ka inona ary tsy mahatamana anao fa ao anaty sy afiana na ka anao tana zavatsoa? Ary saroa fa solon'ny ray aman-dreninao fa tsy sanatry hoe an'olo-bato mahafana anao akory eny e. Ka voa andro anie izay natongavako teto e. Eo maninona? Efa nampiseho toetra fanambaniana sy lasa ry teny marary sahady izy mivady. Fomban-javatra zany e. Miva eo ihany reo fa mandefitra kely fotsiny ianao. Sady aza dia rarahina loatra re zay teniny ihany a. Ny asanao atao tsara dia kombona foana amin'ny vavan'ireo. Ekeko izany ry dadatoa fa... Fa maninona e? Fiaritra an'izany foana kosa. Aleoko miverina any ambanivohitra raha ohatran'izao foana ka. Fa inona foana ny ataonao am-bavahady eo ry Arnala? Izay ihany ianao ry dadatoa. Midira aloha dia tohizana ny resaka avy eo. Fa dia efa mitsirika ry ambaravarakely riny ianao vavy. Manahoana madame Rasera? Zay ihany ty e. Le tambany volotary indraika itiako. Fa maninona ny tsy miditra fa lozana amin'ny konkonina sa hangalatra e? Tena tsy mifalin'ny ramatoa sarabany dadatoa. Tena olona tsy valina mihitsy ka. Sady manambany olona. Fa inona ihany ao mampianahana eny am-bavahady eny fa tsy miditra e? Andraso madama fa hiditra.
sady anio koa anie le fotoana le fararahantsika gadinao e. Dia ahoana natao dadatoa? Ahoana natao fa tsy hiovanina amin'ny marihety. Atao hoe sahirana foana aloha ny valiteninao. Ary aza miantso hoe dadatoa zany ianao fa sao dia avabaraka etsika. Mbola velany hoe ireo ray aman-drenao azonao zany. Samba tia masonareo tada sy neny dia tsy ohatran'izao. Ka ina mampianana anao eto fa ndao hiakatra any ambony iny diteo izay teneniny. Manao ahoana Rasamy a? Ianao mihitsy izao no andrasako. Da ahoana madama salama? Araka le teniko taminao iny e. Ahoana? Nahita an'le olona mpahandro sakafo ihany ve ho ahy ianao? Ka mbola tsary nahita alika madama. Raha avitsarobao ony dia mahay zareo any ambanivohitra fa raha ty resaka gazigazinareo aty an-drenivohitra aty ty raha tsary mahay mandrehatra an'io mihitsy izy. Raha izary madama ny ampanaovina fanazarana mahandro dia sy mitady olona isika. Tsy idiranao zany. Ary mandeha any ianao manao ny rarahany fa tsy mihaino resaka olona eo. Tsy malala fomba tany amin'izay misy azy tamin'ny mihitsy to. Tapaty oatra ty raha ho ato ty. Raha dia allora tartamana ty ary laly. Fa inona koa ty mampianana ohatran'izao Rasamy? Tsy ianao ihany nitondra azy taty. Olona tambanivohitra ohatranao ihany nentinao taty. Vendrana. Tena tsy mianatra miteny mihitsy ty raha matoa ty ka. Sady amin'izay indreo eo masony dadatoa. Mampalahelo ano mijery azy. Tsy ireo raha tsy menatra fotsiny. Fa inona ihany no mbola hijanonanao eo ry Arnala? Fa tsy mahita ny gasy be ianao e, lasa. Eny madama, aleo fa handeha. Viva 98.8. Nanaona ny tontolo andronao tao Rasera? Efa ambanivohitra iny ve le mpanampitsika? Efa mba nisy fiovana kely ka. Fa tonga teo ihany koa anie le Rasamy iny. Rasamy any Bedimby ve? Fa naninona tatisika? Ka nampitedavina an'le olona nampy antsika ahandro sakafo re izy a. Sady efa ho tonga koa anie talazana antsika e. Tokoa moa. Tena saika adingo tokoa izany. Le rotoroto amin'ny asa koa moa tena mandreraka mihitsy nge Rasera. Efa isan'andro rotoroto io e. Zay mihitsy. Fa no manana fandraisana azy zao no tokony mila arindra. Sady vita fianarana ihany koa no miandry ny famoahana azy mpitandro ny filaminana. Fa ny olana kely mantsy dia le hoe aleo ny any Bedimby no atao ny fety. Tsy te hainao an'izany anara-tanàna izany intsony ahy. Ka tanàna nitondrana ho any izany Ratrimy e. Eny. Ary nahitantsika harena ohatran'izao ihany koa. Ka tsy tiako hamerina an'izany intsony ianao e. Aleo hivalina mihitsy ny Bedimby sy ny tantarany ka marina. Ohatry, ianao ve izany olona mandeha any an-dalantsara n'izany Ratrimy? Sisy an'izany re eo e. Zaho mihitsy angeny naniditra ny tany e. Sa le Arnala iny tsy mahita tory dia mandeha eo. Ka raha izany aleo hivoaka any mihitsy ilay tsisy saina iny. Matory re. Ny andro efa alina. Sady mety hoe mba naka-rivotra kely fotsiny izy. Tsy mahavita mivoaka nefa aleo atorika. Aleo andehanako any mihitsy ary. Mandreraka tsy manabataba. Tena mangatsika be koa ny aty ivelany aty izany e. Rasera. Iza koa za miantso izany. Aleo hoe jereko fa manadala. Fa iza izany e. Mivoa ianao maizinao fa za mba fanadala kely sika. Fa hivoaka e. Tsy afaka mandeha anie izany tongotra izany e. Ary iza koa mamaly ao anaty aizinao. Fa iza koa io misarita volo be io e. Fonjeo e! Fonjeo! Ohatry, feo Rasera ve izany? Ohatry, tena madama samy miantso fonjeo izany marina. Rasera, aiza ianao izany? Fa misy inona Ramsea, fa misy inona. Miantso vonjeo anaty maizinao Rasera ry Arnala. Eno Angena ianao mijery iny, angena ianao. Ty Ramsea ty. Ohatry, izy io mijery amin'ny tany io. Masy. Misy inona ary? Madama. Alolo batana makany an-trano. Andao, apio Fotiko ianao. Ratrimy. Reraka loatra izany tendako izany fa vadio kely aloha. Tsy
Tsy mahafatra ny tanako. Rasera fa inona ny tena nahazo anao alina iny, Fananina moa ahy. Ka ianao efa nanjera tao maizina tao vao hitana isany manako. Ino a? Ay, izay vao tadidiko tokoa. Ka nijery an'ilay olona nandeha tany an-dalantsara. Dia inona no natahoranao tao anaty maizina tao ka? Azafady. Dia inona no nahatorana anao tao anaty maizina tao Nisy zavatra tsy napoziko tao. Olona misaviritaka be izany nifanehatra tamiko tao reratrema. Olona ahoana koa izany rasera aza vao mihitsy ny resaka ao ka araka an'izany tantaraiko aminao zaniko. Ka za sy Arnala mihitsy ange niaraka namonjy anao tao dia tsy nahatsikaritra an'izany izy aloha no tsy haiko Tena masoko roa zao mihitsy ny nahita azy tao ratrema. Tena nisy fahitana hitan-drasera anao to tena manizingizina tanteraka izy. Tsy mandainga aminao amin'izany anie ahy Zero kely aloha fa misy mandondony izany eo am-baravaranao izany. Velako ilay aloha ianao ohatra Arnala. Fa atao toetra be raha misy vao nahita. Fa misy ino? Fa iza no aho Tao variana sy tsy miteny akory ianao rainy azafady raha misy hitondra ny sakafo maraina anareo ny antondehako. Arnala, ono tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa ve ianao alina? Tena tsy nahatsikaritra raha misy ka aleo ary resaka eto am-baravarana eto ny sakafo misaotra dia mahazo toa ianao? Eny ary aleo amin'izay aloha nationy ao ambany tohatra fa vity izay ny sakafo aloha. Tena tsy mahalala fomba mihitsy ilay vendram-bavy iny Ianao indray tianao asaina mitondra an'ilay sakafo fa tsy izy manolotra an'izany aty. Mora aloha ianao rasera. Za mihitsy ny safidy naka an'ity fa tsy hoe izy no malainao akaty. Fiarovanao an'ilay tsisy dikany iny koa mba asio fetrany. Ary aleo alehako amin'ny mihitsy. Rasera, marary ange ianao io be kiro ihany mahavoanao ka. Tsy malaiky an'izany mihitsy ahy aleo andehanako any. Mandeha ary ianao rehefa tsy azo tenenina za isakafo. Mbola misy hiasa koa. Io an-dakozia io ilay tsisy. Ary aleo teneniko masy anariko mihitsy. Fa maninona moa ny raha misendray no nasaindrinaka an'ilay vary tao an-trano? Fa izy no teny hoe raisiko Lala fomba mihitsy ilay tsisy saitsy. Kay, sao dia mba tsy rariny koa izany madama. Inona ny tsy rariny? Izany ve dia ikasianao tananahy Rarahako izany Toy izy ihany raha mbola te ahazo mafy mihoatra an'izany Fa inona ny olana ato inona moa? Tsarany koa izany moka fotoanao izany raha misy Tsy ianao ihany ve naka ny sakafo nentiko tao? Tsy mody maneritsy kelikeo ilay tsisy sainy ty Rasera, mangina aloha ianao mandeha ianao makany amin'ny efitrantsika ary mitoniany aloha ianao ry Arnala. Resaka kely tsika. Fa inona ary mahatonga mahita an'ilay olona lava volo be iny sady amin'izay misaviritaka matsirafina. Manampitrotraka ihany koa ilay vendram-bavy sy ratrema tao an-trano. Mikatona fotsiny varavarana io mandrosoa. Za ihany madama. Mandrosoa mihitsy aloha ianao aty fa hiresaka mihitsy sika roa. Eny ary madama. Zao Kentsoko. Raha mbola manao an'ireny fihetsika tamin'ny maraina ireny ndry dia hifanenjana eto foana tsika na dia arovany ratrema ary ndry. Samy matoety sain'ilay madama rasera ity. Tsy menatra ny ratsy nataony akory. Maheno ve aloha ndry Eny madama, ekeko izany. Ka efa voaraiko koa reto ny sakafo fa afaka mandeha ndry. Mandreraka. Lasa ry madama, mazotoa ianao. Mandehana mihitsy marikoriko tsy fihinanana sakafo. Ary aleo aloha hikazana voninkazo eto am-baravarakely eto mba hamiramirana azy saika alohan'ny hihinanana sakafo. Ohatra masoko ve mandro rosa misy olona misarita-bolo be mitondra antsy lava lelo io anaty kirihitra ao anaty zaridaina io tena izy mihitsy Vonjeo! Lanitra tsy matana ndray ve izany miampy Vonjeo izany? Aleo aloha jerena ka?
ohatra e tomenjera ny tandray madama fanesina aleo aloha ampiakarina ambony fandriana dia hiasa andramoseka madama naloha hiasa andramoseka Allô Allô ramoseratrena hiarina la ihany tongava tilo fa marary atondray ny madama e aleo fa ho avy ary arinala ataovy mahazo ina tsara fotsiny aloha izy fa mametrapetraka ny asa ato dia ody avy hatrany ary e tsy ary tena ny izy ato ramose dia ahoana ho avy zao dia zao ary e aty a dia aka ny dokotera vola mba hitsabo azy aingana eny ara aloha ramose miandry anao zany ary aleo aloha anatona ny madama fa toa miteny amin'ny feo ambany ty ambany zany izy ka madama lasa fe izy teo izany lasa ary madama madama marary any lohako madama inona ny tokony ataoko anao merano alogia sy afaka mihitsy ny haiko zany efa niantso andramose any ateo ho avony izy velako ary aloha ianao fa aka ny lerany vetivety manao ny madama ato zany riarinala marary mafy ny lohako ratrema makalo aina tsara fa efa io dokotera vola tsabo anao e sady tsy nahatsiaro tena mihitsy ny madama teo e fa inona nahazo anao tato rasera tena tsy mampino re ratrema fa hony hitako teo anjaridaina teo indray inge le olona manao akanjo mainty be misaviritaka e sady amin'izay izy mampatahotra fa mitondra antsy maranitra fa izy zany ry madama iarinala aloha ianao makany amin'ny efitranao dia miresaka tsika avy eo e aleo dokotera aloha hitsabo azy azafady ary ramose aleo andeha aloha lasy ny arinala fa toy izao amin'izay ny resaka koa rasera inona tsara le hitanao araka n'le nambarako anareo teo e hitako indray hoa le olona manao akanjo mainty mikoromborombo sady nampatahotra tamin'ny antso teo anolohan'ny kirihatra teo amin'ny zaridaina teo izy enao konge mandeha fa saina lavitra loatra e sady kizitombelako ratrima maninona fahitana ary olona izao aneny hitako e za indray zany ny hoe mandainga tsy hoe mandainga ianao fa reraka loatra ihany koa ngambany sady mila makaina mihitsy eo anao dokotera vola aleo zana mihitsy mahazo azy te ono dokotera fa retsena ve mahazo azy fa arerahana zany e rasera aleo aloha hitsabo izy misy zanaka ihany koa tonga ange dokotera dia mety zay ihany koa ngamba ny mety hoe mahalasalasa saina azy ko ratrema ary sao dia tokony miantso any rasamy aloha tsika izy anie mety ahita an'izay atao e fifoadala ve ianao e inona ny idirany rasamy amin'izao zava-manjo anao zao ka izy anie mahita an'le mpitsabo nentindrazany reny e tena herin'ny maiziny zao mahazo azao raha ny fahalalako azy aza manala baraka eto masin'olona eto anao rasera ny sainao mihitsy ny efa vo e sao mba misy idirany ihany zany e sady tsisy tokony hamenatra koa ane zany fa zay asitrana no atao e dokotera ataovy ny fitsaboana zay tokony ho tanterahanao e aza mihainao azy kely akory eny ary fa anaiko tsabonao dokotera fa mba adin'io ihany aloha le resako taminao teo koa ratrema mba iza koa ary zany mampaneno sonerivo marainy zany aleo aloha jerena ka mbarahoana iarinala to taitaitra be anao vao nahitana azatora samy manahoana aloha ianao e fa misy ina ho ano ohatrany tsy ary mahazo aina sy taitaitra be zany ianao leo ary sady atoa fa leo inona sady tsy vita ny fanambanina ny ato fa miampy fikasihan-tanana koa iarinala miaritra fa vola ny tediavina azonao sady efa ilamina izao aza matahotra ianao sady misy lolo ane ato e matama ny mahita an'le izy foana fa lolo ahoana koa zany tsy efa zany teneniko zany ho
lolo iny zany torana foana madama rehefa mifanihatra amin'izany zavatra mainty misarita-bolo be zany. oatra ifaloza iny zany lazainao zany Efa hoe zaniko. ina daholo zany le arinala zany mihitsy angamba mety niantsony alaka aty Fanasiana ahoana koa Tadato? natsony ako Amongotra le lolo ve? Ikarakara zaridaina zany aloha araka ny lazainy ary ny tambazany karama tena tonga de zay mahafa-po anahy mihitsy a de zao tonga ty zao. Raha azoko tsara zany de hipetraka aty koa Tadato. De ahoana ny any an-tanàna? Ka zany efa teneko anao zany hitoetra ty sady fanampy aminao amin'izany tsindry azo lera atao madamanao zany. Zany mantsy mifanarahanay sady tsy akaiky anie ty andrevohatra ty oarina ny any Ampiadiambe. Fa hono tokoa ary Tadato Rasamy. Ahoana? Efa mba ela ihany na enoko sy nipetrahako teo amin'ny tanàna avaratry Meritsa Atosiko. Ary fantatro hoe Ampiadiambe fa tsy haiko ny dikan'ilay anara. Tena anara rehefa ela be zany le arinala. Aty amin'ny faritra avaratry Meritsa Atosiko ihany tokoa no toa hoe fitrandrahana vy zany tany aloha tany tao amin'ny toerana eo de zay nda tonga an'le anaranao hoe Ampiadiambe zany hoe fiadiana vy zany tany. Moa zany na tonga an'le anara tanàna Ampiadiambe. Zany mihitsy araka. Lovatsofina daholo zany rehetrarehetra zany fa de manakambara makasika atao hoe marina na diso aloha za. Fa avatoko aloha ny resaka e. Lambanao daholo zany reto entinao amin'ny gony reto. Ka olona ty mihitsy ere zay sady efa resaka tsara lamina ny anay sy madamako. Madama neto salama saina zany tato ato e. Sady anahirana aminao sy Ramsay fa tsara no mifampiresaka tsara nareo. Aleo iresaka tsara mihitsy zay ka. Zany lolo zany koa to ohatra ny mampatahotra anahy zany. Ianao nga fa nahita an'izany? Ny resaka nataony Ramsay aloha de hoe tsisy ony zany fa reraka loatra madama de mahita fahitana. Nanamafy an'izany koa le dokotera nitsapo azy teto. Ka tena mety marina tokoa lele zany sady vizitina be koa madama. Any ka lasa mahita ny tsy fahita izy. Tokony akainy izy na somary makarivotra kely mihitsy aloha raha ny fahitako azy. Ohatra fa atao tazomika eto am-bavahady eto fotsiny ianao mandrosoa aloha e. Sady ianao zany efa hipetraka atyko. Afaka miresaka sy mifanakalo hevitra eto foana tsika isanandro. Zany mihitsy izy. Mokisanao resaka teto tokotany teto fotsiny Lao to de hiditra rehetrara mihitsy aloha. Fa zao ry Tadato Ahoana? Aza miseho mahalala zava-misy rehetra aloha ianao. Aleo ry zareo no hiteny fa manome torohevitra na ny tokony ho atao ianao. Makasika indrindra nefa ny tianao ambara amin'izany. Efa hoe na le resaka lolo na le fikasiam-panana izay nataoniko. Marina aloha zany. Fa ianao koa mila mitandrina le amin'ilay hoe Tadato fiarahamonintsika fa tsy zany hoe Tadato anao zany aty zay fahalalany Ramsay sy madama. Aza manahy ianao e. Fa mila miresaka matetika fotsiny tsika na de zany ary raha sendra mahatonina an'izany de avatiko ny resaka hoe efa zoko be ianao de ataoko hoe Tadato. Tsara koa zany hevitra zany. Mahatoky anao indray any amin'izay ka. Fa sao de zao koa Tadato de tokony hiresaka amin'ny Ramsay ratrimo sao de tsy fahampitsain'le madame Rasay io ny antsony ianao tany. Eny ndao androsy de sady sao de mahasaro-pisaina olona koa le miresaka eto tokotany eto manahirana. Mandroso aty hatrana ary aloha Tadato e. Zay fa ho hitany toyana. De sasala amin'izay araka ny resaka fanaovana itao Mba nanaiko kosa Ramsayko ny amin'ny madama ane ka dido fotsiny ataony. Ka rehefa resaka izy mivady lele izy de efa lamina nataony zany. Lamina ahoana koa ry Tadato Rasamy resaka efa vitako. Matahotra ny fahakizy tira Ramsay de manaiky izy. Ary madama manao lamba rehetra. Resaka lava be ane lela itao e. Fa hono tokoa ary Tadato. Ahoana? Inona ny fantatro mahakasika an'ireo mpivadiko sitina be ireo? Zavatra fantatra aloha ry arinala de olona ratsy-saina ireo Eny fa na de fa misy inona ry Tadato oka aloha amin'izao ka amin'ny manaraka sika miresaka tsara. Ny azo koa moa ty Toby alina ny tanàna tsy milama fa
aloha terina aloha ianao miakatra any ambony matory dia fampiresaka eo ihany amin'ny manaraka. Fa misy zavatra miafina tsy tiany dadatoa ho fantatra nga? Tsisy an'izany ka atomery sara ny sainao. Le zanany hoe hivoaka mpitandro amin'ny filaminana izany foana no mbetin-dresaka zareoko. Efa nahita n'izany zanany izany ve dadatoa Rasan? Tena fantatro tsara io ka. Fon'ireo mbola tany EPDMB aza dia efa niona tamiko ry tovolahy. Sady na ianao koa aza dia tokony mahafantatra azy satria tamin'ny kely nareo miara-milalao e. Tsy fantatra mihitsy izany ry dadatoa. Eny marina le teninao teo hoe mahalala olona ihany indrindra ny ankizy niara-lehibe taminay. Ka zareo hoe tsy dia lonina ela loatra tany, indrindra le tovolahy taty Antananarivo taty foana izy nianatra. Zay angamba ny tsy ahalalako azoko. Kaka ihany amantsy hoe tsy fantatro izany. Fa ohatrany hoe mahasika be hono izy izany ry dadatoa. Le tovolahy aloha tsy mahasika izany. Olona tsotra be izany tovolahy izany. Sady olo mifono saina le tovolahy zanak'i zareo. Izany ve? Ary ty dadatoa ty tokoa izany efa ela nahafantatra madama sy Ramose. Raha hiala mihitsy ireo fantatro ka. Tamin'izaho mbola tena tanjaka taloha aza dia efa fantatro izy mivady ireo. Fa aleo nama farana izany resaka izany nama ka raha sy ny andro ty be alina za koa fa ty atory fa aloha manaraka toizantsika le resaka mariny. Eny ary mankasitraka anao nampita sy nahalalako zavatra maro be fa aleo ary aloha amonjy ny efitraniko e. Fa misy zavatra lazaiko kely aloha rehefa nahiranany izany. Mila miaritra ianao amin'ny fiainana. Aza mba nisy olana mihitsy. Ary falio izay zavatra rehetra azonao. Zay ihany ny ambateniko. Ekeko anie izany ry dadatoa e. Fa indraindray tao mampivovo mihitsy ny ataon'ilay madama. Ka efa iaraha malala izany e. Raha izany ve no isainanao lava eto tsy ho ampitrapidro rony eo anao? Mahafinaritra ihany aloha hoe eo ianao dia tsy samanebaka sy manambany atsony izy e. Zany miezaka foana hatrany tsika fa aza matahotra ianao e. Eo fa mifanampinampy eo tsika amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka indrindra dadatoa. Dia izao ny aza donoina. Tazomy tsara foana ny tsy ampaharatelontsika fa sao dia ianao tafiteny zavatra tsy tokony ho tenenina. Aza manany amin'izany ianao dadatoa hatramin'ny farany. Dia andao ateko fa efa maizina ny andro. Efa nanao ianao zao rasera? Tsy nahita an'ilay zavatra hafa tsony? Tato ato aloha tsy dia nisy an'izay tsony e. Mody eo raha samy nanampy antsika. Fa mba mahao kely aloha ivaravarany io raha fa tena manevokevoka be koa ilay andro. Ka izany mihitsy io tsy ahitako toriko. Ka aleo mahana mihitsy ilay varavarakely ary. Ohatra fa izako io manao sarotro mety be sady misaritapoly manona zay be io e. Finona mahavarinanao eo raha rehefa voatsiokatra fotsiny varavarakely io dia fa zay e. Zary dia maninona eo e. Ary inona no ifandravandrana ity? Tsy tahotra kely akory amin'izany. Ary aleo aloha tsy hereko mihitsy izay mahavarina an'ilay ratrimo io fa sao dia mba le vendram-bafy ity. Aza manakina ty ianao rasera? Aza tazomina ohatran'io misina mihitsy mahavarinanao ato e. Ola misisika very ihany maro ny tira matoty. Inona ho azy ho zavatra mahavarinanao ato izao? Ohatra fa lasa izy izy teo e. Fa iza fa inona ny hitanao teo ratrima? Tsy misy ka fa ahoany? Mety le ny saritaboly be iny izany ny tany ratrima tato matoa izy matahotra be ohatran'izao. Ary aleo amin'izay atao fa efa alina ty ny andro ka. Fa nahita zavatra fa hafa tonga aho ianao. Tsy hafenina aminao aloha rasera fa nahita an'izany tokoa olona misarita boribe. Zany e. Zay ary le nieritreretiko. Te ahoana ny atao? Tena mila karakaraina ty tanàna ty ka tena be voly mihitsy ny rasera. Ka hitala ihany koa ty efa ho tonga ka mila vahanaingana ny olana mba tsy trangany ohatran'izao. Ka raha ny hevitra aloha rasera? Aleo asaina mitady odololo raha samy dia ho ity eo e. Tena marina mihitsy izany ratrema. Sady tao mahay ihany nga ingo. Fanazanina zany aloha raha pitsy maraina dia asaina jerena samy eo amin'io zaridaina io sao dia sanatria hoe misy zavatra amilevina na misy zavatra tokony ho tsaraina ohatra.
sady izy niambina nyity tanàna ity fony nanangana an'le trano tsika. Aleo izay mihitsy natao fa vatrokely aloha raha trema ny resaka. Eno hitondra ny fofombadiny aty tokoa aneho ny taly fa mbola tsy fantatra hoe ho afaka ihany na tsy. Efa niantso ary izy vao tamarina teo hoe tsy afaka andreo n'izany olona izany. Ary aleo amin'izay atao fa raha pitsy mandinika an'izany teteto izany. Yarnala fa inona ry asobataba sy ramose atsika vao maray be. Fantatro mihitsy fa tsika sainao mihitsy any ry dadatora samy ny tedaviny zareo hoe. Ono so dia mba nitenitenenareo talinareo hoe dadatoanareo sy ny teny amin'izany kosa aloha efa hoe tsy ambara telo kosa very dadato dia mbola ambara ihany mety le trangan-javatra omaly iny angamba zao ny anontaniana itsika ao. Trangan-javatra ahoana izany ry dadato? Aleo fa sasaraiko anao zay. Fiagatako fotsiny azaraiko tao an-tsainy zahy Eny aliko miaino anao aza misy lolo eto amin'ity tanàna ity. Manina Eno dia ao amin'ny jardin hitanao jardin io. Taona nahitako an'izany. Ndrekako ianao hitanao le omaly alina le za hoe hivoaka isafy tanàna iny. Tamin'iny iany nahita azy. Zany very dadato. Ka eo foana koa ny nahita amin'ny madama n'izany zavatra izany dia ilona izany atao mahakasika an'izany ka aza banahy ireo fa misy an'le famonoana an'ireny eto fahazava-tahotra ianao. Ka raha izany maninona moa raha ambara amin'ny madama sy ramose dia milamina isika. Aleo fa zany anambara azy ary andao amin'izay akatrandrolona ela be vako manahirana ihany. Andao ary fa aizako ary ty raha samy Yarnala ho avy eo foana re izy Mansoa manahoana ramose sy madama toa hoe nampiantso anay nareo dia izay nahatongavanako. Manahoana raha samy salamy miantso anareo mihitsy zay fa misy resaka tianay atao aminareo. Ka zao ho tonga raha-pitsy tala ary mahakasika an'izany tsy tokony hisy resaka hafa mihitsy izay ambara aminy fa indrindra moa izany ny tanàna izay rehetra fantatrareo fa resaka ina moa izany no ramose ny tianay ambara aminazy so sanatria le tranga alina ve? Fangano natsikaritra zavatra ianao alina raha samy? Sy ny alina raha samy tena natsikaritra. Hitanareo teo amin'io jardin io nisy zavatra hafahafa teo tamin'izany anatona akaiko teo nefa oaka izay aloha raha samy inona ho any tokony atao izay ngamba no aingana indrindra ka tsisy akoatry ny odilolo ihany io madama za aloha hoe izay nitako hoe mety indrindra raha fijeriko an'le manodidina ny jardin eo mety misy zavatra hafahafa io dia odilolo ny ampiasainy. Ka zay mihitsy efa napoziko mihitsy zay hevitra zay. Mihina fa ny maraina dia efa vitanao izany rehetrarehetra izany mitodika aminao kosa aloha ry Yarnala. Eny tompo. Arak'izany ho tonga ho atala zanakay. Eny madama. Mila entitra sy tsy mitaveraverindry eo amin'ny lafiny raharaha. Tsara mantsy ilay mifampiteny eo masin'olona sady isan'ny sarotiny tokoa raha izy. Voaraisay madama niezaka hatrany ary tsy taveravera araka ny nambaranao. Eny milamina avokoa izany ny rehetra fa veriko ihany tandre mitafaresaka ny zava-misy eto amin'ny tanàna nareo dia efa miteny amin'izay lehibe tsika ramose asa manany amin'izay indray aloha ianao fa za dia mitazona an'izay resaka mifanaovany. Arono raha tanterahana maraina izao zany ny vidy an'le hoe odilolo izany dia mba milamina amin'izay ny tanàna raha rivo sady avy eo ianao manadio ny zaridaina koa. Marina mihitsy zany ka sa ahoana raha samy miaty zany ka mila miomana zany ianao ramose dia miaraka mijery an'le izy tsika dia ho tantera Viva 98.8. dia ahoana tadasiny inona vaovao ty tsy dia misy ambara roatra letsy ny fahatongavany azy ny tena vaovao tsara beko sa ahoana raha sera sady lasa nahazo aina misy any ianao ry eny efa mahafinaritra kosa aloha dia mbola miaraka sy miriry amintsika koa ny arasany hatramin'izao araka ny nambaranareo. Eny izy aloha eo foana fa dia donendrinendrina be ohatrany foana ny arainka sy mba mety mivoatra mihitsy ange aiza kosa data tena marina zany tsy mba mihitsy kosa ve efa ela kosa ange zay marina ny endratre manaka
Tsy vitany hoe somary mitary dretra izy fa sady tsy dia salama saina koa. Tsy dia inoteny loatra e. Ao misy fotoana izy milaza zavatra tsy mitombon'izany akory. Zany tokoa le tsy ritala. Aza dia miresaka be loatra amin'ny lafa sao dia lazany atsangatsy amanorana eo ka ho gaga. Misolo fa fantatry aloha zany fa misy mankizy zao mba hiresaka sapetraka. Mpanampy ozy nareo fa lasa ihany koa. Misy tovovavy vendrambendra'izay netiny eo ka izay zao manampy ato. Olona avy any am-piadimby ihany koa mantsy izany. Fa mahafinaritra kosa aloha zany raha hoe avany tanànadoro no nalainareo e. Fa zao ary dada Sininy hikasa no any tokoa aho fa le filazany eny an'ilay olona mpanampy kosa aloha fa nga dia tena donendrina be mihitsy le olona. Efa mba misy varana kosa izy rasera. Natolo sy nanarina tamin'ny lafiny fidiovana izy tany am-boalohany le tsy ritala. Fa efa hita voatra izy amin'izao fotoana izao. Izy aloha dia tena tsy ampy saina kely oatra andrasany ihany e. Mitandremy ianao anaka. Fa misy zavatra fian'ny dada Sininy any mihitsy angamba fa sady mandrara tsy resaka amin'ny rasany tsy avelany resaka amin'izany tovovavy zany ihany koa. Ohatra ary ohatra mivalina be nge lazany fitaly. Fa misy iny sa misy entana dimy sa mety le olona saika hoentina ho aty ngamba zany sady diso ny fihevitra. Zany ary dada Sininy mieritreeritra hoe iza moa zany ny resaka sahako rehefa samy makany tanàna dolo raha samy zany tovovavy tsy avelanareo resaka amiko zany ko. Zay kosa angamba oletsy ny teny hoe tsy mahazo miresaka. Mampitandrina ny lahy fotsiny hoe sao dia laza tsy angatsy amanorana eo reko. Dia resaka sy mandainy izay ihany mantsy reko. Ory dada Sininy dia olona tia resaka sy mety atiady toy izany dia no alainareo mpanampy. Indrindra amin'izao vaninany zao. Tsy hoe ny safidiny toy izany zay anaka fa fantatra ao ihany e. Tambanivohitra ireo dia ohatr'izany mihitsy ny fiainany. Aleo miafy amin'ireo ary toy izay olona tsy atokisana sy angalatrako. Ianao fotsiny mila mail. Eny raha mahakasika an'izay indray no aza manana fa haiko tsara iny miresaka amin'ireo e. Tany amin'ny toerana ambanivohitra be nge nanaovanay fifanana eny na izany na izany aloha tsy dia tsara loatra mitakosina sy mila resaka be amin'izy lilatra. Sady le tovovavy ny fotro njilajiry izany sao dia nahirany elahy tovolamba ohatr' izao ihany ko. Ka raha misy kosa ve ny fanarahana tovinantony eny any izy. Mitandrema kely ianao ritala. Tsy hoe keko mihitsy izany. Ka tsy hanao tao foana any. Fa nga dia tena ratsy tare mihitsy izany tovovavy izany mandà mafy mihitsy iny eny. Ny fanahy maha olona letsy sy ny bika manendrika. Io dia mbola manampy-trotraka koa le rakemy ity. Rehefa hoe tsy mety dia saina dia manana fanahanjely azy. Efa izay izany e. Areo kivalina izany resaka izany fa efa tonga koa tsika izao. Areo mampiaka-pofonao. Mba sotra sy maharesaka kosa ary tadatora samy le talasanako zareo Maro za tena zany. Izy aloha dia tena olona tsotra sy tia fihavanana mihitsy. Tsy mitovy amin'ilay ray aman-dreniny. Tsy tahoako. Le veriko fa olona tena tonga be mihitsiko. Raha ny resaka fanaovanay masy dia tena malefaka sy azo hifanankalozan-kevitra tsara mihitsy izany. Fa na izany azo atao an-tsaina fa ny loatra re tsara mihena vadika zany indrindra hoe mpitandro filaminana ny asa ndraiky eta aza mahatokotoky an'ireny fa tena tsy azo atoko ireny. Marina aloha izany e. Fa tena tsy tiako loatra aloha natao madame Rasera tamin'ny atoandro iny e. Olona tsy dia salama saina tsy dia inoteny izany very dadato. Ohatran'ireny tena tsisy fotony ireny mihitsy sika sainao. Ka mety manahy ihany izy araka amin'le sao dia hitererantsika amin'ilay misy an'ilay mahatotoana tanàna dia ny azo natao tonga mialoha. Amin'izay rehefa miresaka amin'ny tany tonga dia fantany ny resaka kilaingalainga izany resan'ireto izao matomano. Mety hoe izay tokoa e. Folo afatra mihitsy mantsika hoe tsy hanambaran'izaniko. Izay ataony efa ny atsika ny asantsika ny ataontsika dia izay. Eny fa alina ny andro fa aleo no aterana ambony matoroka. Aleo izao e. Matory dadato fa mbola mirehatra koa ny jireo an-dalatsara e. Sika koa mo alina ohatran'izao foana fa afaka mitafako. Eny tafandrimandry ianao hiaro lala mirary alina soa.
Angatsika koa ty atokotany aty izany ka sady mandrivotra be. Maso be ny ty atory sa? Misy olona mitsangana eo amin'ny zaridaina io. Maty ihany koa ireo tokotany fa hariva kosa ny manantona zany. Inona ny ataoko? Safa mametsy ny tongotro marina fa izy ty olona manantona ty. Tena mamikoziky be makaty ilay olona izany. Moramora aloha za ihany ty ry Arnala. Ao avotiky ny tanako manampona vavanao fa aza mihitsy aloha Ohatsay tora miseka aza manana amiko aloha ianao miantony nanampenako vavanao ty dia ianao saika iantso vonjeo. Zao ry Arnala sy aninona anao fa sendra mba nijery an'ireo voninkazo toetonjara zay akanjo mipika ny jiro dia andriaka ataoko. Izay fa maninona mivoaka alina be ohatran'izao ianao? Ka mba mijery ny tanàna rivariva zany tanika tsy mba nisy nanaovana anao toan'izao mihitsy. Voalina ny andro dia matory satria hiatrika ny fanazarana vao maraina. Nefa mbarako anao fa sina ry Arnala ambarao aloha miaino anao ambarako ny talary be hoe misy olora eo an-zaridainao. Nefa ino ve izy saoko nefa ambarany amin'ray aman-dreny ka hiteraka atao indraika. Arnala fa tao variana ho azy teo ianao sa efa ty atory? Eo ihany hoe efa ty atory fa za ihany koa natahotra amin'ny masina zeriko fa olon-dratsy ianaoko. Izay ka ialana tsiny ary mbao teriko any amin'ny efitanina anao dia raha titsika amin'ny resaka tsara. Ihany koa moa ty efa alina raha tiako. Tena tsy mahita tory itsika inga zany. Sady to mandeha raha koa izany feony atokotany an'izany teo. Sa tena isy amika tafiditra ny tanàna. Aleo mivoaka mihitsy aleo mahay any aloha sy olona tsy. Tena tsisy olona aloha ambany eo. Ary aleo aloha hitsirika moramora ny lavarangana. Fa iza koa olona manao akanjo mainty be jery eo an-jaridainao. Inona reno tokoe? Aleo aloha rangaka fitaovam-piadiana kotranao dia hidianako any ary aleo mikepoko ny voa. Tiantsy laza le tiany sy ampy ahy ary aloha amin'izay voaka somailo tsara tany aloha. Toa tsy hitan'izy naleana izy teo aleo ranga hidinako any ambany any mihitsy. Aleo aloha amohan'ny arasany ny alohan'ny andehanana azy. Fa iza koa zapandondola zany efo fa firy alina. Ary avy raky 10 alina ka izao. Sao dia olon-dratsy ary zany. Ny fandraso ijerena. Raha olon-dratsy manko mety tsy andondona ohatran'izany. Za ihany ty rasany sokaty aloha dray tala fapisiny ary ahoana koa leto antsirava lera betinao reto. Moramora aloha izany eo dia aleo meko ny toromarika aloha dia mivoaka tsika nevitsy amin'olona tokotany eo. Tala fa izy alololaza zory ngarasany misy olona ao tokotany eo ary io ny enjehantsika
fa mila mailo tany refa zany a ty antsy be ray ty a entinao de za mitondra nyty ray ty aleo tonga de zay atratarana an'le olona anao to fa azanao za be resaketo marina misy zany aleo voaka sika de osokafako ty varavarany ty samy zany mailo fa so de tsikarina manko sika midiny eto anisa telo a de lasitsika isa roa telo ohatra to tsisy olona eto fa aleo idina any amin'ny zaridaina tsika aloha hijery an'izay zava-misy any zaridaina hoe matahotra raha ho ady amin'ny zaridaina fa misy inona any ny tena matahotra sy miolona ohatran'izao ety tsariniety hitanao misy lolo any amin'ny zaridaina any ary efa tapitra nahita an'izany daholo ny olona tato amin'ity trano ity fa tsy avela ny dadanao sy mamanao resadresahana an'izy zany zany ve raha zany tena mbo e fa ela ve zany sa voaingana no mitranga nisy fotoana aloha mila tena hoe isan'andro le izy miseho ao foany zany eny no nanatsoa ny ray aman-dreninao anao hoe hiakatra raty noho izany olo zany de ohatran'ny ahoana aloha le izy hitanao eo an-jaridaina foana izy no mipotra ary efa nisy fotoana azy efa niakatra tany ambony tany mihitsy tokony le izy mampatahotra be zany de mampiororo be zany de tena ka efa nisy taminareo raha velo voankazo tanany zany aloha mbola tsisy hoe voankazo tanana fa le izy mampatahotra be fotsiny araka ny zavatra misy de misaotranao aloha zany nanambaran'izany ary areo aloha amonjy ny hevitraniko e raha pitsika mifandinika tsara e de ahoana ny fahitany lany tanàna ry tala milamina ihany indrindra moa zany amin'ny alina fa le mivoaboakala aloha aza tao mihitsy a to sarotiny amin'ny voako amin'ny alina ho anareo de fa inona ny antony ny vavady nge midy tsara ny tamboa be ka inona ara ny olana tsy hoe zany letsy fa ny alina nge tsy mba namana araka ny fitenenany indrindra ela olona vo tonga vo zo hito tanànako ohatra dasiny eny ny resaka koa boninao ohatran'izao nge ho aty tsy mety ary akoatran'izay olon-dehibe fa tsy hoe zazakely tsony inona no mizava nitranga amin'ity toeranyity fantatro avokoa nge hoe misy lolo eto fa iza no niteny an'izany aminao taly entokoa tena mino fa le raha samy tsy sainy iny indray zao ny ao ambadika izany filazana zavatra tsy misy zany zany ry neny fa ahoana masoko mihitsy nahita fa tsy olona nanambaran'izany fa zany mihitsy nahita alile ary de midina fotany mihitsy sy nanahita anareo mo fantatro mantsy fa tsy avelanareo hidina any raha vao hoe ho andeha ho any zany ve letsy ka zany letsy ny zava-misy ary nakarary ny renilay mihitsy zany efa nakandra samy odolola avy any ambanivohitra nefa za mbola miseho zany ihany arono rakemo sao de mba tokony hisotro an'le rano iny tokoa taly e sa ahoana fa rano iny zany niny odololo ihany ko ve sa rano mahery sy odololo letsy zany tsy sanatry hoe manompo sampy akory fa nahita zay andro maromaro zay aloha sisy nahita an'le lolotsony ndrety ela ngamba mbola tsy misotro de mety hoe nahitako ino ary dadasiny fa ho lefy amin'ny fotoana vity zany de miverina ihany raha ny hevitro aloha aleo tonga de fingorona mihitsy amin'izay mba milamina tsikako tsika nge olonety mandrakizay fa tsy hoe mpanofa akory mety zany raha misy hevitra soa avy aminao e sa hoana ozy rahatreno ka hevitra anao bediny fa raha misy an'izany ve aleo ataoka ka raha sitrakareo raha de aleo tsy misy mianaka hiaridinika amintsika eto ny hevitry ny maro mantsy matakadavitra ary hevitra tsy azo raha tsy amin'olombelona inona moa ny idiran'izy mianaka amin'izany ary tsika ato trano any zany faharoa de ny farineny fa olona tsy afa miala amintsika ireo indrindra mpanampy sy manohana atsika amin'ny lafiny maro amin'ny raha zay atao sahoana ozy nareo aloha eny marina ihany aloha zany amiko tsy misy olana nge raha atsony izy ireo ka endrery aleo ary atsoky vetivety de miaraka midinika eto tsika de miandrenindreny zany zay ilosako vetivety ary aloha nareo mianaka olo ary alala
hoe ahoana sy dada? Ahoana ny fahitanao mitala zanaka ny mpampiasantsika aloha? Tsotra aloha izy e. Sady sarika koa. Tsy mihafahafa mihitsy izy ry dada toko. Aza de sy toka amin'izao aloha ianao a. So de misy fandrika tiany atongava raha matsy. Fa tsika angamo manao ratsy ny atahotra an'izany. Aleo aloha jereko fa misy mandondondro zany. Madame Rasia, ahoana renao zay? Tonga de ajanony aloha ny sakafonareo e. De andao aloha tsika andeha hidinika kely. Ary tsy ilaiko manalava resaka. Zay anontaniaka any ny valiana de zay mazava. Ay, iany ara madama ao avy zay. Mba avinavin'le ramatoa iny. Tena ratsy saina. Aza miady hevitra amin'izany ianao sady aza miasa saina amin'izany fa andao hiakatra any aloha dia hiteo izay resahany zareo. Izy ny mampiasa antsika ary lentsika vola tadiavina. Zay. Viva 98.8. Dia miala tsiny aloha izy mialaka. Zany hoe misy dinika kely arahantsika mialaka avy moa zany dia ilana hevitra sy teny avy aminareo ihany koa. Makasitraka aloha nanasanay amin'izao didika iarahana zao e. Hevitra votra sy aseho atsy izy tika de... Tonga aloha de mamaly fotsiny ianao raha samy fa tsy be resaka ohatran'izany a. Indray raha samy sy rasera. Famaly kely foana rehefa miresaka. Zao e. Mahakasika an'le lolo eto amin'ity tanàna ity moa zany no tena votaotondresaka ny zareo a. Hoe inona zany natao. De vahaolana ny fampiresahana eto e. Ary Arnala ao atao tsy miteny mihitsy e. Ao anatin'ny adihevitra angetsika izao e. Inona moa ny an'le tambany vohibavy io amin'izany alefa sy le resaka. Orneny mba fehperikely kosa aloha ny vavanao e. Zay mihitsy le fomba anao tsy tiako mihitsy e. Matona tsona ary zareo misy antony zany. Ao, afaka manambara ny hevitra anao ry Arnala. Inona tokoa moa zay zay e. Marina ny amin'ny madama hoe tambany vohibavy. Tsy de manan-kambara. Zaza tanora fisainana raha teo koa. Zao e. Efa nisy any moa zany ny odilolo nentinao raha samy e. Tsy hoe ratsy akory reny fa naomby. Nefa araky ny teny tala de ho fongorona hatramin'ny fotony zany lolo zany ka aka olona izy hanao ny fomba. Ia, raha ny hevitra aloha tena mety mihitsy zany hevitrareo telo mianaka izany. De raha aloha tena tsarosarotiny ahy tsy hitako izay maharatsy an'izany. Oak'izay aloha raha samy a. Ary ahoana ny hevitra zay? Ahoana ny hevitra iny mahakasika an'izany ry Arnala? Mety ka. Isaorana anao aza manao an'izay mety amin'ny tanànako. Sa ahoana ry madama? Ianao ve moa na de zavatra tsy mety aza tsy atao hoe mety. Rehefa samy resy lahatra tsika de aleo alainao zany olona zany e. Fa zao a. Tsy eto Antananarivo le olona no mipetraka fa any amin'ny faritany de tsy maintsy miverina mihitsy aloha. Eny e. Mety fotoana maharitraritra kely ngamba fa sady sosy angataka an'le fofombavika ihany koa raha hoe alefan'ireo ray aman-dreniny anao ny fialatsasatra kely izy. Mety mihitsy aloha zany e. Sady sao de voareborebo an'le tambany vohibavy ty eto ny zanako. Raha izany zavatra zany raha misy mety maharitra hafirina moa zany no andehananao any ry Monsieur Tala. Ka arak'izay fanambarako zay tsy voafetra fa tonga eto ihany e. Zany hoe maharitraritra kely fotsiny. Sady mitondra zanak'anjely zany ianao miverina fianako. Fa hono tokoa aloha e. So de maraka anao any a sa ahoana mety? Ohatra ny hevitra tsara zany dada fa mbola tsy fotoana zao e. Ho hitanareo foana nge izy e. Zay mihitsy. Matahotra raha avelanao reretiko. Mandeha tsika amin'ny manaraka. Fa mitery zavatra zany tokoa ianao madama. Matetika ny zavatra ahitana olona ohatran'izao resaka kolololo io. Masika sy manao an'izay hafany mihitsy eny. Marina zany. Ie. Marina mihitsy zany fa tsy misy mahaleo ny herin'Andriamanitra zany. Raha mino sy mahatoka ianao a de tsy hisy akasika kely akory aminao na de lolo masika be takininona. Zay mihitsy ry Arnala. Ao, raisy kely mihitsy ny tanan'ry amin'izay. Farana ohatrany le resaka fa tsy loazanareo mandoka an'le tsy fitainy io e. Rasera. Ny olona kosa zany aminao de tsy mba afaka misangy sy mifampiresaka.
samy efa lehibe nge ireo hoe mahalala ny tokony ataony. Marina mihitsy aityan'ny misy raha ty am'izay fa raha ohatra hoe zay zany le tafanerana teto hoe tsary mizahatra resantsika tsony a de mangatadalana aloha ngamba zava amin'ny eo avita zay le dinidikana ataotsika de za koa mbola mizahatra ataoko a de mazotontolo nareo fa anao aloha za aloha andeha de masotoko hoe ianao raha misekelipala lasa mihitsy nareo mandeha fa lera samy midorororo be manafotoana eto fotsiny na miana rehefa misy fotoana de miresaka aminareo mianaka any rehefa avy eo e. Eny ary izy mianaka ndao ary. de ahoana moa zany ny atao mandrapatonga ny tala Ratrema? Rasera miady azy nge zany tsika e. Sady efa ela koa nge tsisy nanakoroa tam'izany e. Ka vao maly eny nahita an'le izy tany e. Matory fotsiny ianao de zay e. Ny trano natao tsara hity. Ny trano indray aloha fa nataoko tsara hity e. Nefa raha izany aza aleo raha masy any a. Ohatra marina sa ve ny tena matahotra sa misy olona mandeha indray any an-dalantsara an'izany? Ratrema enao ve zany olona mandeha zany? Io indray ianao sy ny fahatahoranao. Matory io a de milamina ny saina izy. Manatona ty aloha ianao de no tsara e. Efa hoe tsisy ninino zany fa ny sainao fotsiny mamorona eo e. Zany tokoa de inona natao Rasera? De za vehivavy ty indray ve ny anontanianao am'izany e? Leo zao natao e. Ahoana? Ivoana any de ho hita eo zay ataony. Fa hitondra azo be hitrano any koa tsika sa hoe ahoana izy ianao ka? Leo aloha jerena zay ao e. Sady lolo ihany koa ve moa de azo no entinao? Ka raha mitsangalatra anao de ahoana e? Sady aleo mailo foana amin'ny fiainana Rasera ka marina mafy. Ivoaka ve zany tsika Ratrema sa ahoana ny atao a? Tsisy alarararo fa manisa telo a de mivoaka tsika. So de zany olona zany ny tonga milo ato antranoko. Isa, roa, telo. Fa do tsisy olona akory ato Ratrema de inona ny atao? Ka so de tafaporitsaka. Nefa ohatrany tsy haintsika akory. Matahotra Ratrema. Aleo ahiditra raha sitraka ao ka. Jere io ambany indray le olona misarita bolobe Rasera. Io ary manatona tsika ny izany e. Andao isaka tsy janona ray minitra eto. Iny miakatry ny mihitsy le lolo Rasera. Andao any an-trano fa sao de ahita loza tsika. Sady mifora zava-marana satria zany e. Angana re Ratrema. Angana fa mandeha mafy ane izany e. Aza ilozanao mianao fotsiny tratra ety amitsika marina mafy. Izy nitreo fa tonga de tropanako avy hatrany. Loloko ve Ratrema lala marary a. Hiditra ne reny e. Apetrao iny fa sao de tsika indray no ifanindrina tsy na amin'iny eo. Karaha izany ange nitranga tafiditra ety any le lolo e Ratrema jere fa misokatra ho azy trano e. Aleo atrehana zay mitranga eto e. Tahotra nge za zany io ny anao Ratrema. To manatona ty ane izany e. Fa izy ianao e. Izy ianao. Ary inona no ahatongavanao aty aminay aty Izy ianao. Mikaroka marina mahakasika ny talata mainka. Zay von'olona nataonareo tao be aty ambiza iny ambany vohitsy meritsy atosika. Zany tonga afaka eto aminareo fa nahoana loatra nareo navandoza toy zany. Mifona re tompoko, mifona fa ranoraraka ne reny. Mifona re fanomerinay tamin'ny zanaky ny maty ange neriko avitanay e. Ao rehefa tsy amerina ny ratsy nataonay intsony zay a. Mifona re tompoko, mifona e. Marina ve fa nareo no namonina vaty amin'ny Berta sy Razily ray aman-dren'ireo mianadaky eny ary mbola nigejainareo la zazalahy zay no menareo anarana hoe tana. Fahatsiarovana an'le talata maitina aminonareo andray aman-dreniny zany. Marina re, marina voalazanao zay tokoa namono azy nefa tsy nisy nahitana hoe
natsikaritra izany raha tsy Rasamy ihany afaka omenay ataonao sorona raha Rasamy mbola sahanareo ihany ve zany ny amon'olona asa tao an'izany re tompoko aza manahy ianao fa anio ihany dia vitanay mamono any Rasamy e fa ono ah nareo Rasamy ka any amin'ny avoko nge marina rehetra mahakasika ny von'olona tao Bedimby fa raha tambanivohitra toy ireny ka dia herinareo fa tsy olona inona ny atony zao fa on'olona ataony tenisan'izao nazonay arena ny sorona izay nataonay e re olona ny fononay ireo any efa nitezainay ny zanany efa nisy raha latsaka fahazamana tsara resaky eo nareo raha matotia sa tsy olombelona ny ray aman-dreny reny zany samy fononareo reny ka inona ary ny marimaritra resina mba ahafahanay efa raha ngaraka tany re zany zay zavatra teneninao re aleo fa ho tanterahanay marina lava loatra zany taratora zany aleo ny lalàna no maritra ny kolokolo zay mbola kasaina tao tala ny zanako marina avitra ihany tsika raha tsema tala fa ahoana letra zao tsisy fa ahoana hainao tsara angamba ny asako anentsika amin'ny mpamon'olona tala ary aloha amizay esoroko amizay ty sarotro mainty tisy le fioko miovaova mampatahotra be teo tena mpamon'olona tsy valina Rasamy io ry tala tonga de fatory io no nampitahotra sy nampahoranay teto foana mandroso areo ry arinala reo olona manoloana anareo reo ny zanaky Berta sy Raziny zay volona reo tany an-tanàna ary masoko ny nahita an'izany tsy afa manohatra ao satria basy ny teny an-tanànareo ka nanaraka sy nitazona tsy ambaratelo foana hatramin'izay kanefa misy ny farany fa tsary manaiky sory sy vanina raha nareo raha tsy masirasera endrika nareo no faty mitonianao no ranabavy efa pelatanatsika ny porofo rehetra ary aleo ny lalàna ihany no anafainy mpanao ratsy tala ampivero ny ekipanao sy ny manam-pahefana ny ray andreo mpamon'olo reo dia aleo ny polisy anao famotorana any dia nigadra any reo ary aleo koa hiarinala nanaraka anao any fa mbola enti-polo loatra ty avakely io mantsy zao maro so zala ary tonga dia vatory avy etany 98.8 roa andro izay no mitranganonarina taminasa dia efa nitata sy ny raha trema sy raha sefo kosa satazona vinvinakely atony miandry ny tsara anazy mitserinandro ohatry misy makandro zany manao ny arinala manao na kirana baly dadatora samy sy tala marina mandrosoanareo mipetrapetra misona betsaka ka inona ho sady fa vao nentinareo mianaka tsy zany re arinala fa nampiaso ny dadato tany amin'ny efitaminy ahy zany fa misy resaka kely tiako atao eny ariko miainanao ary ahy ary aza taitaitotrany ino ry dadatoa voalohany indrindra aloha dia mahakasika ahy zao noho izy anova ny alarako ary ampitondraky ny alaran'ny dada zay niteraka moa zany ny fanampiny kosa dia osoloka hoe sedra dia tsy tara-tso zany eny any 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 zany fa mety ny an'lahy indrindra fahasarovana rasany ele hoe taly zava-dehibe tokoa zany teninao zany ary aleo atao fangatahana amin'ny fanjakana mba hanovana azy mihitsy na dia hoe sarosarotra azy dia faharoa manarakaraka an'izay ry dadatoa efa mifampiresaka moa za sy arinala fa omena anao ny tambary sy ny tambony letra any ambanivohitra ivelomanao fa raha mety dia mameny ampahambokatra ho anay ianao sa so dia tsy mety zany ry tala ohatry ny sendra vatsy mbola voatazona liliana dadatoa mendrika ho anao zany raha nisovetanao taminay menada ny vata zany eo ny nahitana sosorana menaka
maika fa dadatora samy nahita ny marina sy nitondranay tahaka ny nateraka. Dia ina ray nefa lerareo miarada ka efa nisoratan'le mpamono olona tamiko angiky tsanana be ty e. Ato izay menada ny mipetraka. Ny aty ambony hipetrahako dia ny any ambany kosa ho andranabavy. Ary mbola afaka manangana itsy tokotany i raha ilainy izany. Maneno anie izany finday anao izany ry Sedre. Anasy hoe oy zala ny tribunal ty. Allo? Maheno? Fa ahoana koa zany e? Tsy anaiky morany zany ahy e. Aleo fa hoany aso dia zao. fa visinna sedra to tezitra sy afavabe rehefa etsika ao. Tena mahasosotra dadatoa. Nangatako ao ny mpisolo vavany raha te masarasera fa avoaka aloha izy mandra-piandro ny fitsarana. Mihevy tena fa tsy nanao fahadisoana onky satria tsisy porofo mazava. Laza ngizy hoe noho ny fahatahoran'ny ororony fotsiny nampiteniteny foana azy ohatran'ny reny. Dia ho sanatisa no afamaina ny mpanao ratsy. Dia raha fepetra raisina amin'izany sedra. Dia zany ray zany mety ho ratsy raha araka izany fanamparatra zareo zany aloha. Aza manahy ianao ry dadatoa. Tsy maintsy ho tratra antsika ny tanjona ary tsy avelan-jaka ny ratsy fanahy. Ilay mpisolo vava koa ve zany dia tsy andinika an'izany. Nefa efa von'olona be izao. Ny olana koa anery izy mianadady efa 30 taona lasa zay nitrangana iny lozatany Pedimby iny. Any ka amevany mpisolo vava le izy. Raha izany koa ary dia miratsy kombakomba amin'ny ratsy iny zareo e. Nefa bo iarareo niaro ahy eo dia matoky arareo azany. Dadatora samy any aminao nge marina rety e. Tsisy afaka ny amafa an'izany indrindra moa tsika mpitory. Aza matoatra fa tsy tazona anao zay fa ampilaza marina fotsiny ihany. Sedra, mandeha any raha lofin'izao izay tokony atao eny amin'ny tribunal dia ho hitany toyany. Vera koa ary nareo menaka aloha fa lasa mondy an'izay. Dadatora samy ahoana? Tsy mbola tonga foana ho ataly i Sedre. Tena nandeha tamin'ny maraina teo iny efa alina ity ny andro. Sanatsika nanao tao foana tany ve? Mety mbola sahirana izy. Mety manapatra faratra vola koa alery raha tre masirasery. Tana rehefa tsy anaiky mora zany. Olo-kendry sy manam-panahy ka tsy azo rovarovana foana. Ka na dia izany ary dadatoa. Tokony mba hiantso amin'ny finday izy manambara izay zava-mitranga any. Inona moa ny olana manina raha ianao no miantso azy? Ka efa miezaka miantso azy foana ny hafa sy mandeha ny findainy. Zao efa amin'ny 7 alina. Aza manany amin'izany ianao e, tonga eo foana izy. Allô? Fa aiza lahy e? Raha trema ihany ty e. Zao eto ampilatanako ny any anadanao. Ka voalohany tsy ilaiko ihany tsy mpitandro ny filaminana. Marika avy hatrany ty raha vao mianakindry manao an'izany. Faharoa mino afa ora sakao meo angana izy. Aingana. Fa ahoana e? Eny ary. Fa omeko Fa misy inona e? Tova angovogovotra be ianao. Fa mbisina mba loatra ty finday ty ako anao. Zay. Allô? Allô Sedra Tala? Raha trema ihany letra raha samy zao ahoana? Eto ampilatananay Tala amin'izao. Raha manaiky mora ny toromarika ianao dia ho avitra an'iny. Raha mandà kosa nefa amin'ny fomba tsotra no aminoko azy. Mazava ve? Fa ina tianao atao e? Tena tsy vana misy raha ero ty. Moramora faina ny vonjena ary eo ka tsy hanambaran'ireo mpitandro ny filaminana fa maty ny takalonaina. Mazava? Dia ho sara ty ve vitanao ny ambona ny tana izay efa niraisinao todry raraka nateraka ao. Day. Tsy niteraka zaza ratsy taiza tsy manaraka ny teniko izany ahy. Zao arika inoy ambarao eny amin'ny tribunal rehefa tonga eny tsika fa tsy namono velivelon'ny ray aman-dreniny Taly zay. Ka ahoana? Anao saty za tsy iray tsy kombakomba ampanao ratsy zany. Mazava aminao zany. Eno kely ary aloha ny sationana. Iny tataso masay. Zavonona regny izy. Dadatoa. Sitrako tekeo re.
mba hanafotana ny Tala. Niara rehefa etiako ny tialoro garatsia ma fa raha afaka amin'izao ianareo aleo ivotsitra moramora Tala nefa ahoana ny lalako fa avotsirareo izy. Zao hoentina amin'ny fiara ray izay tsy fantatrareo izy. Ary rehefa milamina eo amin'ny tribonaly dia avoaka mora ao anaty fiara izy hamonjy ny fidiny. Nefa veriko le mandeha tsy laiko miteniteny amin'ny mpitandro ny filaina fa maty avy hatrany. Mazava? Ery ary misy rahatsia ma voaray izay nefa hony dehibe mifanaiky tsika oka tsy hivadika amin'ny telobiana. Eny ary zay zany mahatoky anao arasamy ary aza manany amiko e. Zay tonga ihany ny fotoanany fanomezana ety amin'ny tribonaly. Inona re no hitranga ety izy? Mangotra moaliko. Andatora samiko izay rety izy fa masaotra misaka maka hery. Iarinala lasa saina be ianao zany. Mahery zatra rianaka fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Saotra Dadatoa, mahery amanana anao. Izay mifanohana trany. Nefa mahery noho ny mahery ihany koa ilay tomponsika. Fandresitsika e. Ndao iroso amin'izay fa efa misokatra le vavahady. Ohatra e, tsema ve izy miresaka amin'ny tovolahy nifosana be ety? Tena izy io. Azoko izany zao vao hiditra. Iny fa lasa miverina ilay tovolahy rehefa nomeny vola. Andrekako ianao. Ndao ataraka etsy sery ndao agakaika. Dadatoa, tena positra be fa tonga dia midira fa ho avy eo Ay, tsara valiny zany. Dia malakilaky ina hoany fa le zavatra tanibadia so dia taraka eo. Tsy ela re vetivety dia tonga fa tsy ahatra. Iny fa tsona anatona an'ilay fiara sy renitra maitso tovolahy. Aleo aloha dia anao fihetsika jejo manoloana an'ity tovolahy. Iny fa mikopaka. Ary aleo anatonana amin'izay. Ary aleo aloha jerena tsara izay ataony fa tsy menatra any amin'ny mihitsy nefa izany paoziny izany. Iny fa nanokatra moramora ilay varavarany fiara ao aoriana ilay tovolahy mary. Miditra ve sa raha sanaty miady Tala dia inona no ataoko? Fa izay ihany koa akakely mbola sava verina foana hatrany izao. Zavatra dia efa manoka. Aleo ka jereko any ivelany ihany mihitsy ohatra ny ela be izy any so dia variana any Zay marina. Tao Dadatoa ratsy mijery manoloana varavarana lehibe ry. Tonga dia miditra ato anaty fiara vetrany mba tsy ho hitany ka. Aleo ka hiatrikato fa tsy zahatra azo atao intsony so dia mba avitra ihany ny Tala. Iarinala ty to pahampalahelo mihitsy. Tsy hitapopoka sy ady sa hiatrika ny mety ho fahavoazana akory. Tafiditra ato anaty fiara ihany marina. Eo amin'ny sarina akoho sy mivadika izany Tala raha azoko tsara. Aleo aloha moa dia taraina noana. Dia eto amin'ity dalana sarotra ialany indrindra ty. Tsy maintsy hiaro mpahamon'olona zany. Raha ny saiko anefa manda na dia analaka hatramin'ny aiko aza. Ty tena ihany raha manao an'izany satria ny Tala ihany mbola tsy njovona. Iny fa lasa nijery zavatra ho anina mba hanambatambazana ilay tovolahy. Aleo amin'izay ararotana voahainty fatorany Tala ity. Tala, aza mikofokofoka toy izao aloha ianao fa tsy samoako an'ilay fatorana ka. Tsy Iarinala vavinao ihany ty. Aleo aloha voaina ihany koa fatorana mivavaka.
Aitsika izany ry Arnala. Moramora aloha elahy e. Aty amin'ny tokotanin'ny tribunal isika izao. Ary voageza ato anaty fiara sprinter mainty iray. Ho avy ilay tovolahy. Irakiratremo. Fa aleo aloha miafina ao anaty gony any aloha fa raha miverina eo izy dia araroantsika. Ary manina nefa raha tonga dia mitsoka ry Arnala. Tsy mety fa nidiny avy any ivelany sy ary. Aleo miangy azo tonga dia izay vao manao izay hevitra hivoahana ato. Aza miesika tsony aloha fa samy tonga izany ilay tovolahy tala. Ny tanana sy ny tongotra efa voavahako daholo fa rehefa misirika anoerantsika azy dia manao izay vitsitsika. Fa tao mbola tsy miarina monjy ihany rehetra azy e. Efa voareboreboka nefa ity tovolahy ity. Sofa olona matim-bafoka morajonono. Aleo izy hanala akanjonao velesiko amin'ny TV ity. Izay misy ry tala, veleso faty any. Fatory ihany koa e, afa voatsiny nanaovany anao. Zay. Ary aloha voaka atao anaty fiara ato amin'izay tsika aloha. Hamonjy any dada Tora samy fa efa torany io ry Arnala. Hay, ndao hainga anara ry tala. Dia ankatoy ny varavaran'ny fiara io. Andao! Ary anina hitsanganaka ty amiko anao raha tia ma? Samy, mazava tsara ny toromarika. Tsy maintsy manaky ny teny izay ambarako ianao. Ekeo fotsiny dia tsy ho faty tala. Mazava? Anjarako izany no tsy maintsy teny. Dia tsy maintsy andainga zany aminao. Nefa iany ary, ao fa tsy maninona. Hiatrika Dada Tora sady a. Ambarao marina rehetra momba an'ireo mpamonin'olona ireo. Itala. Fa ahoana letra zao? Arao marina ry dada toa fa efa votsy sy tala. Ary aleo fongorony ireo mpanao ratsy mpamonin'olona ireo. Fa ahoana zao ratrema ngatsy mifatorana taly. Efa niteny koa ne hoe aleo any an-trano ny baboana le io nefa nentinareo aty ihany koa e. Saona le. Any amafy angamba sisa no ataoko andriamatoa folohan'ny fitsarana fa raha izany teny Ramatsoa Sery izany dia ampimepanga azy mivady retiny mahakasika ny fampijaliana sy ny fangejana nataony a. Anamafy ihany koa tompoko fa reo no namony ray aman-dreniny Tala sy Arnala. Zay 3 taona lasa zay. Andro talata nanatanterahana an'izany. Tany amin'ilay tanàna tao hoe Ampiadiaby. Ary nanageja sy ny fofoniaiko ihany koa zareo a dia nataony zay tsy lazako marina. Aperaka eo anaty anareo fanjakana ny rarafa nareo ny mahalala an'izany satria raha mpanao fanjakana zany. Sora topo. Mino fa tsisy ahafahan'ireo mpamonin'olona ireo tsony izay fanamelohana rososona menjady amin'izao a. Io fa niraiky mieloka vitany ihany le rasavy sy le rasia. Mikadra mandrakizay amin'izay nareo androany a. Dada Tora samy andaotsika hanapirofony ao anaty fiara sy ny zavatra izay nataon'ireo tsy mataotody ireo. Ka dia hanao taratasy rehetra mahakasika an'izany. Dia inona izany ny dingana ratsika ry sy mianaka? Mazava reny amin'iny a. Asany terivozona mandrakizay sazy nivoaka teo ary tsisy indrapo. Any anaty maizinany izy no hitsakosako ny talata andro tsy adinona. Nanaovany asa ratsy tany Ampiadiaby. Mendriky mpanao ratsy zany dada Toa. Ary makasitraka ny fitsarana ihany koa miainy sy mipanoana trany am-baoka mba tsy hampanjaka ny tsy maty manoty e. Viva Radio nanolotra ho anao teo talata mainty tao Ampiadiaby. Tantara nosoratan'ny Kalomba. Novy alumni. Iravo. Ny Volatiana Rajoelsoa. Sineze. Faly. Ary Fedrobel. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksara no Arvondy. Talata mainty tao Ampiadiaby. Tantara no tokosan'ny manikotra.